koa fivelarana misehatra hafa izay tontolo tsy fantatra ao akory satria ohatra anankiray ty hoe misy mpanoratra malagasy mpanoratra mpikambana ao amin'ny poeta web nanorina ny poeta web Toetra Raja dia hitany anatina boky vahiny boky frantsay zany mitondra lohateny hoe Magie d'aimer zay le boky hita ao anatin'izay boky izay ny asa soratra Toetra Raja mpanoratra malagasy amin'ny teny malagasy ilay tononkalo dia asongadina ao anatin'ilay boky Magie d'aimer. Ny mampiavaka an'izay dia zao hoe misy fandalinana asa soratra be dia be ao anatin'io Magie d'aimer io, ry Baudelaire, ry Verlaine, Jacques Prévert, mpanoratra efa tena manana ny maizy azy zany. Dia mitaha amin'ireny nefany i Toetra Raja izay mpanoratra malagasy manasongadina ny asa soratra malagasy ao anatin'io boky io. Ary tsy vitan'izay fa io boky io dia tsy boky hoe ianaran'olona mpikaroka momba ny literatiora fa mbola olona hianatra ao anatin'ny sekoly momba ny varotra sy ny fitantanana no hianatra an'izany. Tsy mijanona eto an-toerana ny asa soratra malagasy fa ny ampitarana mivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.